Sary mahafinaritra kosa no arahantsika manomboka eto anomboana izany ny resaka fanatanjahantena any anaty efitrano ny gym moa izany ny fahafantarantsika azy amin'ity androany ity. Amin'ny alalan'ireny fitaovana moderna ireny no maromarina koa ny tena anaovan'ny ankamaroan'ny olona fanatanjahantena amin'izao. Ireo Teo Besandry dia anisan'ny mandeha amin'izany toerana izany. Ireo manahitena ihany koa dia mankafy izany fanatanjahantena miaraka amin'ny fitaovana moderna izay arahantsika ary izay efa nadediana izay. Mila finiavana sy fahafozan-tena tanteraka ny fikolokoloana ny vatana amin'ny alalan'ny fanaovana fanazaran-tena. Na izany aza anefa dia tsy mitsahatra ny mikaroka ny fomba moderna isariana sy anamorana ny fanazaran-tena ny olombelona. Isan'ny mahasarika olona maro amin'izao fotoana izao ny mitaiza vatana sy manatona ireny toerana misy fitaovana moderna ireny. Aingana ihany koa dia tratra ny tanjona tiana ho tratrarina amin'ny fampiasana azy itony rehefa ao ny fahavononana. Samy manana ny safidiny nefa ny rehetra rehefa tonga amin'itony toerana itony. Ho an'ny aba ohatra dia fahafinaretana ho azy ny Besandry sy Befe. Mateo en forme fotsiny dia bien-être. Misy ilainao amin'ny fiainana andavanandro ve ilay izy sa hoe juste hoe manao sport fotsiny? Juste manao sport fotsiny dia fahafinaretana fotsiny. Firy andro zao ianao no mpanomboka nakateto dia firy andro no mahita vokatra? Efa eo amin'ny volana mahery kely eo any tato, tonga dia efa so mivokatra. Inona tonga anao hoe andeha amin'ny toerana itony fa tsy hoe manao entraînement eny amin'ny sisiny eny sy ny karazany? Ato ilay matos complet. Dia raha ny an-trano tsy ampy dia ilay coach koa ato milay be. Mahafinaritra be moa izany ny atmosfera ato. I solo, radio, raha mamy. Milay be. Fajerena eny ilay bras. Ho an'ny Franky kosa dia ny anena vatana no tena atondihany amin'ity toerana ity. Mila mampijaly tena hoy izy raha te ahazo vokatra tsara. Manahitena tena amijeko an'ity toerana ity. Efa firy volana zao ianao no nanao tato? Volana mahery kely. Firy kilô anao tamin'ny hiditra tato? Ny vonitra tato dia 115 kilos. Amin'izao efa lasa 90 kilos. Zaka anao tsara toe-batana tsara ve ilay manao an'ilay entraînement? Ao tsara. Inona ny tena mahafinaritra anao amin'ilay makato? Tsara ilay ato, tsara ny coach, tsara ny équipement, tsara équipement ilay toerana sady akaiky. Tsy atahorana ve amin'ny fahasalamana manao an'ilay amin'ilay manena tena? Tsisy atahorana ka mety tsara sady ratsy be ilay ngeza loatra. Miavaka ny fanazaran-tena eto amin'ny Boldis sy ny teratany mena satria dia manara-maso akaiky ny coach fa tsy manao izay tiany atao akory ireo mpikotrana. Mampiavaka anay aloha hatramin'izay hatramin'izao dia ny fitaovana izay azo lazaina hoe ampy sy manaraka ny vanim-potoana. Eo koa ny fanarahanay maso izay coach izay client izay tonga rehetrarehetra mba tonga avy any aingana ny an'izay tanjona tonga vivavana. Mazoto tsara ve ny olona manao an'ity resaka hoe le mise en forme fahitanareo? Ny olona aloha mazoto tsara miakina amin'ny ao am-biasa omen'ilay coach koa io. Mazoto tsara izy fa madio izy tsy mazoto zany dia misy zavatra tsy ampy eo. Misy zavatra olana ao dia izay olana izay no tadiavitra ny coach no ananana an'izay no lamasoteo. Araka izany dia sady mahasalama no mahatsara bika ny fanaovana ny fanatanjahantena sady fialamboly ihany koa no fahafinaretana ho an'ny hafa.